ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanan'ilay tokana, ilay momba antsika mandrakariva ary tsy mafoina mahasaraka, fa na dia efa antitra ra isika mandra-pafotsy volontsika dia misahirana mitondra antsika trany izy araka ny voalazan'ny Isaia 9:7 hoe na dia mandra-pantitra-reo aza dia tsy miova, ary mandra-pafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Izany fanafahana izay efa omanin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay izany, ary efa vita izany tamin'ny anaran'i Jesosy. Izany no iarabako anao izay manjoy hatrano izao onjam-peon'ny radio vaovao-masoa, radio izay mamitsika loatra ity, fa mitarika antsika mandrakariva ao amin'ny masoa rehetra. Izany no andeha iarahantsika miombana ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Finaritra tompoko. Mialohan'ny iarahana dia andeha aloha iombana amin'ny vavaka isika. Tsy efa ny fisainantsika ny tenin'Andriamanitra izay tiany hitarihana antsika ao amin'ny fandresena, raha tsy izy ny mialoha lalana ka omentsika sehatra Andriamanitra ry havana eloha lalana antsika. Izany no anomboantsika izao fandarana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Deranao izay Andriamanitra, fa tena Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy mba miova amin'ny teninao ianao, fa tena manatanteraka ny teny rehetra izay tanterahanao. Tsy mitsoka amin'ny teny fanekena nataonao ianao, ary jery maso akaiky ny olonao mandrakariva. Misaotra amin'ny nanomezanao indray izao tombonandro-pahavelomana ho anay izao. Napetraka hita aminao ity andro anio ity, ary izany no ahafahanay miara-miombana indray, miara-mitoetra mandohalika eo potry ny azo fijalianao Jesosy Kristy, mangataka ny famindrapo sy famelan-keloka tamin'izay rehetra vitanay tsy araka sitraponao nandritra ity tontolo andro anio ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fifonanao anay mandrakariva eo kavanan'Andriamanitra ray, mba hamelan'Andriamanitra ny eloka sy ny fahadisoana, ny fahotana rehetra izay vitanay. Misaotra fa tena tianay ianao, ary tsy misy tianao verina dia iray aza, fa tianao mandrakariva ampahafantarinao ny mombanao, fa mitantana anay mandrakariva ianao, mombanay mandrakariva ianao, ary tsy mahafoina mahasaraka anay ianao, fa ianao no nilaza fa mijery anay mandrakariva ny masonao. Misaotra fa lehibe ny fitiavanao anay, ary mbola tarihanao lalana izay amin'ny alalan'izao fandarana izao, izoranay ho any amin'ny fandresena, mba tsy misy ho kristianina resy zany izay mandre izao fandarana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy novan'izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Amen. Eny ary havana, manahoana ianao izao? Salama tsara? Sa misy rofirofina aretina kely? Dia ho ambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Izany no ifikirantsika mafy amin'ny Jesosy Kristy io, andehanantsika araka ny sitrapony, fa manasitrana izy araka ny voalazany any amin'ny Exodosy 3:20 hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia hiala aminao ny aretina rehetra. Nde isika hiditra amin'ny taridalana izay tiany Tompo hitarihana antsika indray amin'ity alina ity, ary omena ny lohateny hoe fanahoana ny mbola misy kristianina resy, fanahoana ny mbola misy kristianina resy. Tiako ampatsahivina mandrakariva ry havana ny hoe tsika kristianina dia tapaka anaran'i Jesosy Kristy, mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka raha resy lahatra ianao fa nandresy Jesosy Kristy izay hitondrantsika anarana kristianina io, raha nandresy Jesosy Kristy ilay tompo itsika na nylorantsika tena,
ho tompontsika sy ho mpamontsika ary mpanjakatsika dia tsy maintsy mandresy ny kristianina miaina ao anatin'izany. Voalohany indrindra zany ny fanontaniana izay apetraka amintsika dia ny hoe sao dia misy fialana ao teo amin'ny Jesosy Kristy mpandresy, fa izay miala aminy anie dia resy ny fialana aminy. Raha toa ianao ka be fanahiana, efa milaza ny soratra masina ao anatin'izay mety ho fanahiana fa aza manahy aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Izany no tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Filipianina 4:9. Raha vao mitady ho tafalatsaka ao anatin'ny fanahiana ianao dia tsarovy fa miendaka eo amin'Andriamanitra ianao zany, miendaka eo amin'ny Jesosy Kristy, ary ny tokony ataonao aingana ao anatin'ny fanahiana ao dia mivavaka mifona amin'Andriamanitra noho izany fanahiana saika iainana izany ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho. Tafasaraka amin'Andriamanitra hoy aminao teo raha vao ohatra ka ao anatin'izany fanahiana izany ary tsy mahita ny fambomban'Andriamanitra. Andriamanitra nge miteny mandrakariva, indro zaho izy momba anareo mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, araka izay voasoratra ny Matteo 20:20. Izy tsy miteny hoe ombanao amin'ity androany ity amin'ity asanao ity ihany na amin'ny tokantranonao amin'ity anio ity, fa mandrakizay mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ry havana rehefa miteny dia tanterahany mandrakizay koa ny teniny, ary tsy mitsoaka miteny fanekena rehetra izay nataony izy. Ary izao ny voalaza araka izay voasoratra any amin'ny mpitsara toko 2:1 tapany farany ihany hoe tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay. Andriamanitra ry havana rehefa miteny dia tanterahany ny teny rehetra izay voalazany, ary tsy misy tsy ho tanteraka izany ny teny rehetra ambaran'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Luka 1:7. Fa ho anao raha tsy mahatsapa n'izany hoe fambomban'Andriamanitra izany ianao, sao dia ianao reny no nisitaka taminy, sao dia mba ianao reny niala taminy, izy nge mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana mandrakizay, ary tsy manatsoaka ny tanany aminao izy, fa sao dia ianao no nanifika ny tanany ka tsy hitanao akory izany fambomban'Andriamanitra izany. Avelan'Andriamanitra sika ry havana andeha ao anatin'ny fotoan-tsarotra, ao anatin'ny ady sarotra, anehoan'Andriamanitra fa tsy miova izy, araka ny voasoratra any amin'ny Hebreo 13:9 hoe tsy miova omaly anio ary mandrakizay io Andriamanitra io. Momba mandrakariva izy ary mitantana mandrakariva izy raha mahay mitoetra tsara eo aminy isika manoloana ny zavatsarotra rehetra izay lalovany. Aiza ary moa no anatanteran'Andriamanitra ny teniny? Raha toa ka hoe tsy handalo zavatsarotra ianao, aiza no andresenao raha tsy misy ny ady izay atrehanao, fa manoloana ny ady rehetra izay atrehanao dia Andriamanitra ny mombanao, tsy mafoina mahasaraka anao zany izy. Izao ny voalazany any amin'ny Hebreo 13:5 hoe tsy mafoy anao mihitsy na andao anao akory. Na inona ady sedrainao dia tsy mafoy anao zany Andriamanitra, tsy mandao anao zany Andriamanitra. Eny fa na dia atao hoe tafasaraka taminy azy ianao, tsy mafoy anao zany izy, ary izany no ampandalovany ny olanao mba hahatonga anao anana fandresena eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ady izay atrehanao. Voasoratra teo ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana taminao teo, araka izay voasoratra teo tany amin'ny Isaia 9:7 teo, fa izy ange laza hoe tsy miova, tena tsy miova io Andriamanitra io, fa izao isika olombelona ny miovaova. Eny fa na dia mpino kristianina ary ao anatin'ny mampino kristianina izay raha toa ka miovaova ianao dia tsy hahita fandresena mihitsy.
dia tsy magaga raha kristianina miaina anatin'ny faharesena mandrakariva satria niova tamin'Andriamanitra. Saingy nahita vahaolana taty sy taroa ve ianao? Saingy nandeha tary ianao dia tonga dia io avy hatrany ny vahaolana? Izay tiako ambara aminao dia maro ireo mpaminany sandoka izay efa mipoitra ankehitriny noho ny mahakaiky ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, dia mahita ny fahasahiranana rehetra sy ny ady rehetra izay hatrehany, dia manolotra vahaolana izay eo no eo ihany. Ary misy aza ny tena samiantsy mihitsy fa raha tonga any aminy ianao dia tsy maintsy mivaha ny olanao, tsy maintsy mivaha ho izy ny olanao. Ka raha ohatra ry Andriamanitra miteny aminao hoe hampandresy anao aho izy, ny ary amin'ny izao tontolo izao milaza ny hoe tsy maintsy mivaha ny olanao, aiza reny safidinao e? Efa niteny Andriamanitra ny amin'ny Deutéronome 3:20 fa ataoko eo anoloanao ozy ny fiainana sy ny fahafatesana. Azo ambara ihany koa izany hoe ny fandresena sy ny faharesena, aiza ny safidinao? Fa mbola manoro-hevitra Andriamanitra hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao, fa ao amin'ny fiainana no misy ny fitahiana, fa ny faharesena no misy ny fahafatesana sy ny ozona rehetra. Aiza ny safidinao amin'izany? Aza vela ho tononony eo aminao akory ry havana izany hoe ianao mpino kristianina kanefa resy. Fa indraindray ange ny sasany milaza mihitsy ny hoe tena resy ahy. Betsaka ny manoratra an'izany hoe tena resy ahy. Dia mazava ho azy moa anankiroa ny antony, na voarebireby ny vahaolana izao tontolo izao ianao ka niroboka tany dia resy, na mbola tsy nandray an' Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao, ho mpanjakanao, ary rehefa tsy manana azy dia tsy maintsy resy. Fa ny manana azy, ny miaraka aminy dia tsy maintsy mandresy ry havana. Jereo nge Sara Andriamanitra nge naniraka ny anjeliny teo aminy, nilaza taminy hoe amin'ny herintaona tahak'izao ianao dia hiteraka ianao ary azo zazalahy ianao amin'ny herintaona tahak'izao. Dia nataon'Andriamanitra tokoa anie izany teniny izany tsy afaka 2 volana dia be voka izy, na afaka 2 volana dia be voka, na 5 volana na 8 volana, fa rehefa herintaona no nitenenin'Andriamanitra dia tamy Andriamanitra nandritry ny herintaona, tao anatin'ny herintaona nikarakarana azy ary teny meny zanaka. Ny zanak'Israely nge nilazainy fa omenanao izy ny tany Kanana, omenanareo ny tany Kanana, fa andao miala ao anatin'io fanandevozana io, andao miala ao anatin'ny vahoan'ny mpanandevo ianareo. Dia nentin'Andriamanitra nge ary nomeny tokoa nosokafany anie ny olana sy ny adisarotra rehetra teny an-dalana, ary dia tonga tany amin'ny tany Kanana izay sisa rehetra tsy maty. Fa naninona ny misy maty? Satria niala teo amin'Andriamanitra, nivadika tamin'Andriamanitra, tsy natoky an'Andriamanitra. Hantia teny an-dalana menimenina moa izao, manoloana ny anoanana sy ny tsifisina, ny etaeta. Menimenina moa izao manoloana ny ranomasina mena izay amin'ny maha-olombelona dia tsy hita izay anaovana azy. Tabataba moa izao, fa i Mosesy ilay mpitarika dia ela loatra any amin'Andriamanitra, nefa avy any ny taritalana izay hitondrana azy ireo. Tsy nisitraka mihitsy ny meny an'Andriamanitra tamin'izay fitantanana azy. Ary dia izany no nahafatin'ny maro teny an-dalana, satria tao ihany koa ny nivadika tamin'Andriamanitra ka nanao Andriamanitra ombilay kely volamena. Dia fahafatesana no miandry, faharesena ny miandry rehefa tsy miaina ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy matoky ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Izany no nahafaty ny akamaroan'ny zanak'Israely teny an-dalana. Ry havako, tsy fantatra ianao na tahaka ny Sara
afaka miandra ny teny fikasan'Andriamanitra zay tsy maintsy ho tanteraka. Fa sarangy teo anatin'izany dia nivavaka mandrakariva nanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva dia tanteraka taminy aneny ny teny lazain'Andriamanitra. Fa reto zanak'Israely zay faty ny apatrapatra teny an-dalana niodina tamin'Andriamanitra, nisaraka tamin'Andriamanitra. Izay tena tiako hieritreretantsika ry havana hoe nanahoana ianao teo anatrehan'ny fitantanan'Andriamanitra anao. Andriamanitra mitantana anao ngeny ao anatin'io ady sarotra lalovanao io anifika amin'ny tanany ve ianao averimberina mandrakariva eto amin'izao fandarana izao fa isika dia tena mila miresaka amin'Andriamanitra ary mamela an'Andriamanitra koa hiresaka amintsika amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly. Tsy maintsy mamaky Baiboly raha mbola mpino kristianina satria tsy hitanao ary tsy rehinao ny tenin'Andriamanitra izay mitarika anao. Fa nilaza izy fa na dia mamay tahaka ny afo aza izay lalovanao dia tsy andoranao nge zany satria tsy manatsoaka ny teniny aminao Andriamanitra milaza ny hoe mombanao Ny Isaia 3:20 ny andinin'ny 2 dia milaza indrindra fa na dia mamaky ny afo koa aza ianao dia tsy homay izany ianao satria tsy manatsoaka ny teniny aminao Andriamanitra fa mombanao izy. Ary ao anatin'izany indrindra raha mahatsiaro ianao fa tena rendrika ny fiainanao ao anatin'ny rano lalina be izay lalovanao, tena ohatra lanin'ny voay aza ianao, tena ho sepotra aza ianao ao anatin'ny fiainan-tsarotra izay lalovany, na mandalo ady sarotra mamay toy ny afo ianao dia hiteny ve ianao hoe tena mainy izany tokoa? Fa matoa ianao milaza ny hoe rendrika sy ny hoe may dia satria niala tamin'ny fambomban'Andriamanitra anao ianao. Jereo tsara nge ny reny kosa ny zanany fa ny zanaka koa nge rehefa tsy ao ambanin'ny elatry ny reniny akoho ka mandalo ny papango dia voafokany. Fa raha vao mandalo ny papango dia miazakazakaingana ny reny akoho mambomba ny zanany, alainy daholo tena ao anatin'ny minitra vitsy monja ry havana no anafenany reny akoho ny zanany ao ambany ilany. Ary Andriamanitra efa miteny araka izay voasoratra any amin'ny Matthieu 13:7-7 hoe impiry moa aho izy ny te-hanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany ilany, fa tsy mety ianareo. Tsy mety raha mba miteny Andriamanitra hoe aza manahy, tsy mety ny mpino kristianina raha tsy manana fanahiana. Efa miteny Andriamanitra fa aza matahotra, fa tsy mety ny mpino kristianina raha tsy matahotra. Impiry Andriamanitra no miteny hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mandainga, fa ohatrany tsy mety mihitsy ve raha tsy mandainga, raha tsy mangalatra, raha tsy mijangajanga. Fa ny tsy fetezan'ny ny olona amin'ny ohatra izay nomeny Jesosy Kristy dia ambomba antsika tahaka ny fambomban'ny reny akoho ny zanany ao amban'ny elany angeny no itiavan'Andriamanitra ambombanantsika. Fa maro ny tsy mety. Antya be dehibe ny mpino kristianina resy amin'izao fotoana izao. Tiako ampatsahivina mandrakariva ry havana fa izao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana mampandrovitsiany devoly. Fantany fa efa kely sisa ny androny ary dia tena mandrovitsi mafy dia mafy tokoa izy amin'ny fomba rehetra mety anafiana ny mpino kristianina. Ka rehefa miala eo amin'Andriamanitra isika dia azony ary eo amin'ny devoly tsy misy zavatra ataony afa-tsy izay hamonoana ny fiainanao. Maty avokoa ny mombanao rehetra dia ny mbola ety ambonin'ny tany, maty ny varotra izay atao, tsisy antenaina ny ankizy, maty avokoa ny asa rehetra, ny ao anaty tokantrano mangatsiaka, ny amaty, asan'ny devoly avokoa izany rehetra izany fa ny eo amin'Andriamanitra araka ny fandarantsika tamin'ny heriny dia fahavelomana ny eo amin'Andriamanitra. Ka rehefa miteny Andriamanitra fa momba antsika ary tsy miala amin'ny fambombany antsika isika fa matoky azy tsara
velona avokoa ny asa mandrara rehetra. Velona ny fitaizana ny ankizy, mankatoa ny ankizy. Velona ihany koa ny ao anatin'ny tokantrano ny fiainan'ny mpivady rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra, satria momba antsika mandrakariva izy mandra-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Izay tiako ambara aminao dia izao hoe ny tena mahatonga ny olana ka tsy mba ahitana fandresena ry havana dia ny tsy fahatokisana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitantanany. Tena mamikitra antsika ny io Andriamanitra io hoe fa raha vao malaina ianao ny mivavaka, raha vao malaina ianao ny mamaky tenin'Andriamanitra, ny dikan'izany dia manifika an'Andriamanitra, manifika ny tanany ianao. Ka inona tsony moa no hiazona anao e? Tsy maintsy latsaka, ary rehefa latsaka izany tsy misy latsaka miakatra fa latsaka midina. Milatsaka midina dia any amin'ny fahaverezana mandrakizay, any amin'ny faharesena mandrakizay. Ry havako, te aneho ny fahamarinany teniny aminao re izy manoloana ny ady izay atrehanao. Aza mitomany moa e, aza ilozana mitomany fa Andriamanitra te ampiseho aminao fa mombanao izy, na dia mafy ara ny ady rehetra izay atrehanao dia mombanao izy. Te ampiseho aminao izy ny alehibehan'ny voninahiny, fa mitaky ny finoanao raha mino azy ianao na tsy mino ny tenin'Andriamanitra ianao. Be dia be ny milaza amin'izao fotoana izao ngery havana hoe ny fomban-drazana ny melohany ny zany fivavahana zany, dia ny fomban-drazana rehetrarehetra daholo aloha no atao, fa zany fivavahana zany tany aoriana zany, manaraka ihany zany. Ho avy anie ny fitsarany, ho tsaraina aminao anie zany teninao zany, ary any tsy misy hoe ao famondrana fo ianao, satria navita asa be tany am-piangonana, navita asa soa be dia be dia ambony tany, tsy ariavana, didim-pitsarana no mivoaka eo anoloany ny fitsarana. Na ianao ho any fandresena mandrakizay, na ianao ho any faharesena mandrakizay. Mitaky ny finoantsika Andriamanitra, fa ny finoana tsy misy dia faharesena mandrakizay. Dia ampahafantatra anao nge izy ao anatin'ny olanao, raha ohatra ka milaza ianao fa tsy hitanao intsony izay ale, tapidalaka le ianao, dia te ampahafantatra anao izy fa tapitra hatreo ny fahaizanao. Asa mety mitsaboteny ianao amin'izao fotoana izao, dia milaza ve ianao hoe tsisy hevitra intsony fa dia miandry sisy. Rehefa tapitra ny fahaizan'Andriamanitra ka mino ianao ary miazona sy mifikitra amin'Andriamanitra ianao, dia mirotsaka antsehatra eo amin'ny fanasitranana anao Andriamanitra. Te ampahafantatra anao izy fa misy fetra ny fahalalanao, ary ampahatsahivy ny mandrakariva isika olombelona hoe manapetra nge isika. Bidika kely eo anatrehan'Andriamanitra izay mba fahalalantsika. Fa raha mamositra ny taniny ianao amin'ny hitondrany ianao io dia hanavitra anao ny ranobe ary ho maikila firehitra ao anatin'ny olana ianao. Ry havako, nahoana ary ny kristianina ny mbola misy resy? Raha azonao tsara ny fanazavana rehetra izay nambara teo dia izany ny antony izay mahatonga ny kristianina mbola misy resy. Fa tsy izany ny toerana tian'Andriamanitra ampitoerana antsika, fa rehefa minandray sy manana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, dia tsy maintsy mandresy na inona ady miseho eo anoloanao eo. Fa andao hifikitra amin'Andriamanitra, andao tsy hietsiketsika eo amin'izay fikiran'Andriamanitra antsika ihany koa, eo amin'izay hitantanany antsika. Apetrao eo amin'Andriamanitra ny olanao, aza ketrikitiana fa apetrao eo aminy. Fa efa voalazany araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 7:10 hoe tsy fohy ny tanany fa mahavonjy ary tsy lalo-dalovana ny sofiny fa mahare. Afaka mamonjy, afaka miaino ny fitarainanao Andriamanitra, fa ataovy tsara izay ampamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra, andehananao araka ny sitrapony sy araka izay hitariany anao. Tapitra ny
fotoanantsika riavana ho an'Andriamanitra irera ny voninahitra andeha isika hiara-iombana amin'ny ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ampahafantaranao anay fa momba anay ianao. Fantatray nge zany, mamaky baiboly nge zany dia averimberinao manjakariva aminay nge zany, fa manoloana ny ankasony ny devoly izay te hampisaraka anay aminao dia fikiro zahay. Raha tsy mahafikitra anao, aza velanao hivototra aminao ny tananay Andriamanitra, foka tena hamikotra anao hatrany hatrany. Eo anatrehan'izay mety ho fahalemena dia ianao no hery tanjaka ao anay, araka ny voalazanao fa ny heriko ianao dia tanterahako amin'ny fahalemenareo. Misaotra indrindra amin'ny famonjena ao anay ao anatin'ny fahalemena dia tsy fahotana, fantatray izany Andriamanitra, fa kosa mampisaraka anay aminao ny fahotana ary tsy henonao ny fivavaka izay ataonay. Koa mamindra fo amin'ny tsirairay avy, ataovy tsisy kisendrasendra eo amin'ny tsirairay izay mandray izao fandarana izao ity fandarana izay natolotra ao tamin'ity anio ity nanirahanao ny mpanomponao, fa ny manakambara amin'ny fiainany manokana ianao ary te hambomba ny tsirairay tahaka ny fambomban'ny renykondry zanany ianao. Misaotra noho ny amin'izany fitiavana lehibe izay asehoanao izany, tehirizo ao aminao zahay mba tena andresy manoloana ny ady izay lalovana ety amin'izao tontolo izao ity. Fantatray fa ianao efa naharesy izao tontolo izao ka manana finoana izay fa na inona ady rehetra izay miseho amin'ny fiainanay dia manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay dia ianao Jesosy Kristy izany. Misaotra Tompo fa mamelona anay mandrakariva ny teninao. Misaotra fa manome aina anay mandrakariva ary ampitombo ny finoanay mandrakariva ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy naovanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary riavana, anio dia tsy hanome ny larana finday satria misy fahasimbana ny finday. Ka raha ohatra ianao hiantso dia afaka miantso ihany, fa ny SMS rehetra dia tsisy voaray mihitsy na ny iray ara satria latsaka ny finday dia mahatroka avokoa ny fitaratra eo amin'ny finday manontolo. Ka omeko anao ihany zany ny larana finday zany raha toy ianao ka hiantso dia ny 034 11 293 24 dia miorena tsara, aza miova ary mitombo be dia be amin'ny finoana an Jesosy Kristy fa ny fandresena dia omena ny mino. Mandra-piona indray ary raha sitrapon'Andriamanitra. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.